Ny anjelin Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo 4:7. Tsy hitantsika maso ny zava-mitranga eo amin'ny tontolo ara-panahy, ary tena tsy hitantsika maso tokoa izy io, kanefa misy ady mitohy eo amin'ny herin'ny lanitra sy ny herin'ny maizina raha lasaina bafy malala. Io ilay hoe hery mifanandrina. Ireo anjelin'Andriamanitra dia miasa tsy akijanona fa miaro sy mitarika ny olony. Ilay olona eto izany ilay olona mahatoky an'Andriamanitra, miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra, dia ny anjelin'Andriamanitra dia miasa tsy akijanona miaro atsika tsiraray avy. Eo ihany koa manakana ny tetiky ny Satana tsy hanimba azy, tsy hanimba atsika, tsy hanan-kery eo amin'ny fiainantsika ny herin'ny devoly rehefa miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra isika, satria miaro atsika ny anjely izay iran'Andriamanitra. Raha hitantsika izany dia tsy hatoky tena isika fa hiantehitra tanteraka amin'Andriamanitra. Ireo anjely dia manana hery sy fahefana avy amin'Andriamanitra ihany koa ny anjely, ary voatendry hanampy ny mpino ny anjely, hanampy ny olona izay matahotra an'Andriamanitra, izay manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany, dia manindry anjely Andriamanitra mba hiaraka amintsika, hanampy antsika tsiraray avy. Rehefa miankina ihany koa tsika amin'i Jesosy Kristy dia mandefa ny anjeliny izy hiaro sy hanampy antsika amin'ny toe-javatra rehetra izay mety lalovantsika. Za mino fa mety nisy fotoantsika efa tratry ny asa maizina, kanefa nisy fiarovanaN'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjeliny tao, fa mety tsy hita masontsika. Eritrereto anie izany ka Andriamanitra mihitsy no mandefa ny anjeliny hiaro atsika, ary ao anatin'ny teny fikasany izany any amin'ny Salamo 1:9 any vaky io tsara dia hitantsika. Na dia mandalo fitsapana aza isika indraindray, mandalo fisedrana, fahoriana maro samihafa, dia misy fiarovana sy fandresena foana omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny anjely. Raha lasa ny bavy malala, ry namako, misy ady ara-panahy mitohy manodidina antsika, misy hery mifanandrina eo amin'ny fiainantsika. Ireo anjelin'Andriamanitra dia miaso manampy ny mpino ny anjelin'Andriamanitra. Tsy tokony hatoky tena isika fa hiantehitra tanteraka amin'Andriamanitra mba hahafany miaro atsika, hahafany miaraka amintsika. Ny fandresena dia avy amin'ny Kristy sy ny herin'i Jesosy Kristy. Eo ihany koa mila miara-miasa amin'ny lanitra isika amin'ny finoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Raha faranantsika izany dia izao, na dia tsy hitantsika aza dia tsy irery isika. Ny lanitra manontolo dia miasa ho fiarovana sy famonjena anao, antsika tsiraray avy. Izay matoky an'Andriamanitra dia voadidin'ny fiarovany anjely. Ila hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy. Aza matahotra ny zava-mitranga izay mety manodidina anao. Aza mitoky amin'ny herin'ny tenanao fa matoky an'Andriamanitra. Koa ianao zany dia tsy tokony hatahotra mihitsy hoe herin'ny ratsy mandeha alina kely dia manam-patahorana, fa aoka ny herin'Andriamanitra nitokianao, aoka ho azonao an-tsaina fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia natokana ho anao ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy. Koa matoky an'Andriamanitra dia miarama, fa elao an-tsaina ny mety eritreri-dratsy alefan'ny Satana ka tonga antsika alemy ka lasa hiala eo amintsika ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anjely. Manomboka an'io izany dia izao, aoka isika hanankina tanteraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra, hatoky tanteraka an'Andriamanitra ka hiainam-pinoana fa voaharo, hiainam-pinoana amin'ny tsy fisalasalana fa miaro atsika Andriamanitra. Itokio ny teny fikasan'Andriamanitra, itokio ny tenin'Andriamanitra, miantehera tanteraka amin'Andriamanitra, dia tanteraka amintsika ny teny fikasany rehetra. Ombanao anie ny Tompo, ary tsy hiverina any amin'Andriamanitra izany teny izany raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ho amasinina ny anarana. Misaotra anao indray ny amin'ny teninao tamin'ity anio ity izay mampahery anay fa tsy irery izahay, fa manampy anay ianao,
amin'ny fanomezana ny anjelinao. Mifona izahay fa indraindray izay tsy matoky izany fa mandeha amin'ny tahotra ny ratsy, fa tokony hatahotra anao izay Andriamanitra ary antehitra tanteraka aminao ary ho tanteraka aminay ny teny fikasanao. Engane ho tena fiainana izany ka hitanay fity bebe kokoa aminao hatrany hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.